dia manerantsika rehetra manao mila fitonjato ka ny biby voalohany izy efaty Afiitsariny fitiavanao Andriamanitra. Zany najoronao teto aminay tamin'ity andro ity, tamin'ny alalan'ny teninao masina, teny velona, teny mahery, nefa tenin'ny fitiavan'Andriamanitra. Tenin'ny fonao Jesosy, izay amanginao tokoa ny mpanomponao tsirairay avy. Nataonao sarobidy eo imasinao, fa tonga tokoa ianao hanavitra tsy anjely na ny masina na ny marina fa ny mpanota. Mampahireza amin'ny alalan'ny teny izay fanomenao ary ampioreno iorina atao anatin'ny marina ny fahalalana marina anao sy ny sitraponao. Dia no Andriamanitra fitiavana ary ny sitraponao mbola te hamonjy miala nenina aminay. Mamange amin'ny alalan'ny fanahy masina ary dia manao masina anankera atao anatinay ny teninao Andriamanitra ho velona tokoa izy, ahery tokoa izy, androdana ny manda ny tsy finoana, ny fankahalana, ny efitrefitra aminao mba ho afaka izahay dia ho afaka mitia tahaka anao Jesosy amin'ny alalan'ny fanahy masina izay fanahiny fitiavan'Andriamanitra izay ataonao ampony izay mandray anao sy mino anao. Ho voninahitra Andriamanitra irery anie hatramin'izao ary ho mandrakizay. Amen. Mbola faly indrindra manohitra ny fiarabana amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ry avako, ka dia ny fahasoavan'Andriamanitra anie izay fanomena antsika mbola ampitoeriny ny fiampitombony ao amintsika tsirairay avy. Ny tenin'Andriamanitra izay mbola andraisantsika fampianarana. Ny filazantsara araka ny Jaona amin'ny toko 5:10. Jaona toko 5:10. Horaisika amin'izany ny 5 ary atsarintsika eo amin'ny 5:10. Filazantsara araka ny Jaona toko 5:10 ny 5 ka hatramin'ny 5:10. Fampianarana nataontsika dia rahantsika mamaky izany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Tahaka ny nitiavan'ny ray ahy no nitiavako anareo, tomoera amin'ny fitiavako ianareo. Raha mitandrina ny didiko ianareo dia hitoetra amin'ny fitiavako, tahaka ny tandremako ny didiny raiko sy ny hitoerako amin'ny fitiavany. Izany zavatra izany dia efa nolazaiko taminareo mba ho ao aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Izao ny didiko dia mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ianareo no sakaizako raha manao araka izay andidiko anareo. Tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo, fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony, fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo
satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Amen. Ny fahalebiazan'ny fitiavan'Andriamanitra no lohateny lehibe izay nibanjintsika tamin'ity herinandro ity. Lazaina araka izany fa lehibe amin'ny fahatsarana rehetra tokoa ny tompontsika, ary indrindra amin'izay antony maha-izy azy dia Andriamanitra fitiavana no hanehoany ny fahalebiazany indrindra amin'ity andro maraina ity. Ka araka ny voalaza amin'ny Perikôpa, ny fitiavana io no fahalebiazan'Andriamanitra indrindra. Maholatsika mantsy dia eritreretintsika hoe lehibe izy amin'ny heriny, lehibe izy amin'ny asany, lehibe izy amin'ny fahefany. Tsy misy diso avokoa zany. Fa ny fahatanteran'Andriamanitra dia Andriamanitra fitiavana izy. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra izay fantohantsika manokana eo andiny 7:10 eto manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo averintsika, tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ho antsika zany, nefa raha ny tena marina, maneho marimarina ma-Andriamanitra azy ao amin'ny fahalebiazany dia ny fahalebiazan'ny fitiavana. Ny fahalebiazan'Andriamanitra ho hevitra lehibe tokoa zany izay mibanjintsika nandritra zao herinandro zao. Ka ny fantaniana amin'izany dia hoe nahoana no miresaka ny fahalebiazan'Andriamanitra isika. Tsotra ny valiny ary tsotra mazava ny afatr'Andriamanitra. Ny andro ankehitriny no ny fahasahotana eo amin'ny fiainana. Misamboaravoara ny zavatra maro. Zany no atretsika, zany no iainantsika dia tafiditra ao anatin'ny fisalasalana koa isika. Atao hoe tsy finono zany. Andro ny apostazia hoy ny mpandinika ratsoratra masina raha manondrona amin'ny apokalipsy izy amin'ny toko 2 sy toko 3. Lazaina koa hoe andro farany zany. Ka tafiditra ny tsy finoana na tsy misy finoana marina. Sarotra loatra ny mahazo ny olona dia mametra-pantanina izy ao anatiny ao amin'ny eritreriny hoe raha mivavaka dia mbola miaino mivavaka izay ataoko tokoa ve ny tompo. Raha nanotaka mila famelan-keloka mbola afaka mamindra fo amiko tokoa ve izy. Zay le sion'le fisalasalana. Raha mafy ny adiko dia afaka hamonjy atokoa ve izy amin'ny materia. Raha eo setrasetra ny devoly izay anaovan'ny olona ho fanangolena na anaovan'ny tena hoe mambotry azy, tsy hainy miala amin'io. Afaka anafaka be ny tompo amin'izay. Ary indrindra ny salasalany dia hoe mbola tiavy Andriamanitra ka tsy nahavola. Indrindra ao anatin'izany ady sy aizina mangivoka izay misy ahy izany. Raha kapoka tsy fantatry ny olona mandriamanitra n'Andriamanitra na tsy ampy ny fahalalan'ny olona mandriamanitra azy hoe Andriamanitra marina, inona ny zavatra miseho amin'ny fihetsitry ny olona. Ao ny mihevitra azy ho Andriamanitra lavitra. Zay izy. Fa afaka ihany izy fa dia hoe dia amin'ny finoana dia any izy. Dia tsy mahita na mahalala ny momba ny fahorian'ny olona izay mianjady ary mianjady miamafy amin'ny andro ankehitriny izy. Kanefa izy sanatria hifaly amin'ny fahorian'ny olona ve? Hitako izy ny fahorian'ny olona ary fareko ny fitarainany. Fantatritsika izany tendra. Izany indrindra nandraisany teo amin'ny tenany ny fototra izay niavian'ny fahorintsika dia tsy inona fa ny fahotana. Netrantsika tsara miverina mamaky ny Isaia 7:10. Ary amin'izany no andringanany indrindra ny herin'ny devoly dia ny fahafatesana raha zoina ny Hebreo 2:4. Raha tsy tiantsika ve izy? Raha lavitra antsika ve izy? Raha tsy miantsika ve izy? Atateraka n'izany asa pamonjena lehibe zany. Dia koa misy mihevitra hoe Andriamanitra dia mpampahory. Zay Andriamanitra mpampahory ny fantany. Satria masina ary masina indrindra Andriamanitra. Dia tsy tiany ny ratsy, dia tsy tiany koa ny mpanota. Kanefa dia ny ota indrindra izay mampahory ny olona le voniny io. Dia amin'ny tenany raha miakitra hatramin'ny fahafatesana izy manafaka amin'ny mpanota. Tiany ny mpanota. Ary raha tonga izy tsy hoe ny andringana azy ary eto Jesosy faonao izy, tsy tonga iantsony marina ho izy fa ny mpanota.
Matio 5:7 dia ny filazana tsara hoe iantsony marina tsy antsony marina fa nympanota mba hibebaka izy. Inona ny dikan'izany? Eo miala amin'ny ratsy fanao fa indrindra hiverina amin'Andriamanitra, is'Andriamanitra tonga mitady azy. Dia misy akoatran'izany fiheverina fa Andriamanitra mpampitahotra izy. Satria voalaza amin'ny soratra masina hoe matahora ny Jehovah na ny fiandoham-pahendrena dia ny fatahorana ny Jehovah. Izy tia tahotra tahotaho-pona noho ny sy fahalalany. Afangarina amin'ny hoe fanajana fanomezam-boninahitra satria lehibe Andriamanitra ary tiana izy. Rehefa tianao izy tahaka ny rainao ajainao dia akatoavinao ny teniny zay le hoe matahotra. Ka tahotra mahasoa io fa tsy tahotaho-pona io satria Andriamanitra dia fitiavana ka tsy mampitahotra. Naovinao ny fitiavana fa mametoky hoe aza matahotra izy. Indro ramom-panao zay no manizy azy. Ka honary raha fezin'izany rehetra zany avako dia tsy fantatry ny olona tokoa zay Andriamanitra inonona ivavahan-dranomarina. Ndre mirazy izy hoe mino n'Andriamanitra izy na mazoto mivavaka izy tsy fantany io. Ary tsy fantany io na dia efa mety nahita ny asan'Andriamanitra tokoa aza izy. Isika zao mahita ny asan'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity sanandro sanandro dia afaka hiteny hoe arakaraky ny asan'Andriamanitra zay hitanao na ampahitany anao no hitombony ny finoanao ary hitoeranao amin'ny finoana. Da tsika sarotra amintsika ny hoe hitombo teny fantatra ny amin'izany. Izany na tonga an Jesosy anontany mpianany vy izay. Raha reo vahoaka maro nahita ny asa mahagaga ary zany tokoa sy ny famantarana izay nataony ary ny fampianarana nahataranjona feno hery sy fahasoavana. Dia hono iny tompo tamin'ireo mpianany ataony oliza mono zanak'olona manondro ny tenany io. Mateo 5:7. Dia hono navarin'ireo azy. Ianao dia atao hoe jaona mpanao batisa. Satria Jesosy teo nanao batisa fa tsy amin'ny rano fa amin'ny fanany. Ianao dia atao hoe lipa aminany. Ahoana natsiarovana an'izany satria nahery Elia ary indrindra nahery tamin'ny vavaka tsarotsika tsara nandresen'ireo mpaminany bala tany tendrombohitra Karmela. Dia ianao koa dia atao hoe Jeremia hoy ny sasany. Jeremia mpaminany zany. Ahoana natovizina amin'ny Jeremia satria mahery ny fananaran'i Jesosy. Fa haran'Andriamanitra ny ota satria mahavery ny olona ny fahotana indrindra raha olona efa nifidiny tahaka ny Israely. Dia hoy ny tompo fantatsika loatra rehefa fanontaniana atao hoe malaza fa ianareo kosa manao aho ho iza ho izy. Dia hono navarin'ny Petera ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Zany hoe ratsorona tsy hoe olon-tsotra tahaka ny olon-tsotra ianao fa tena zanak'Andriamanitra n'Andriamanitra zanaka. Kristy tenin'Andriamanitra tonga nofo tonga eto amintsika ary raha tonga dia tsy ny hoe andringana na nameloka fa ny hanafaka ary ny hanamarina izay rehetra mino azy zany hoe hamela ny helony rehetra izy mba ho vita fihavanan'Andriamanitra isika. Ary dia mametoky Jesosy raha tonga eto amintsika hoe raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Ho afaka amin'inona moa tompo? Afaka amin'ny fahontana zay efitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra. Afaka koa miaraka amin'izay amin'ny roa sy ny fatorantsika rehetra. Fampisehoana hery lehibe izany kanefa tsy fampiseho kery fotsiny fa midika fa fanehoana ny fitiavan'Andriamanitra. Matoa Jesosy mbola tia hanafaka asianao dia satria tsy miova ny fitiavany asianao. Samy mety miovaova, samy mety misalasala fa izy tsy miova. Araka ny ten'Andriamanitra hoe raha tsy mahatoky azy sika izy mbola mahatoky ihany satria marina izy. Arak'izay no hevitra zay atolotra antsika amin'ity andro ity raha milaza amin'ny hoe Andriamanitra maneho amintsika ny fahalehibiazany dia milazany amin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika tokoa zany havako. Dia miteny Jesosy eto manondro ny tenany manao hoe averitsika ihany io teny amin'ny 7:7 tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany. Atao hoe teny fananarana mivantana izany. Fa raha izany izy hoe laza hoe manaraka anao a Jesosy mino anao ary manana anao aho nefa tsy manana fitiavana dia mamitaka ny tenany izy ary mamitaka an'Andriamanitra raha tokoa izy. Fa ao tokoa moa ny fomba hitiavantsika ny namantsika toy ny mamerina nefa manantitra izay nampanambarana mpanompon'Andriamanitra teo
dia le fiteniny taontsika hoe havako raha misy patsy, zany hoe tiako rehefa tia na misy zavatra dia avy eo any, tiako rehefa tsy manelingelina, tiako rehefa tsy mahafaty antoko aho, ary tiako na dia nonena maso ihany azy, zany hoe mbo amseho mity io any a. Ary indrindra tiako aneo fa ny ampitso dia voadyvoady erenge dia anio mihoatry nomaly, zay reny mpifamofo reny mihoatry nomaly, ary ny ampitso mbola mihoatry ny androany. Nefa rehefa tonga ny ampitso hafa koa, nakaiza le fitiavana voalohany, raha fehizina tsy misy fitiavana marina ary tsy misy fitiavana mitoetra, tsy mahay mitia isika. Dia ao no ten'Andriamanitra ny amin'izany, tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia manolotra ny aina amonjy ny sakaiza. Ampianaro ny tompontsika ity tahaka an' Jesosy, satria izy ohatra io, ohatra lehibe ny meny. Dia miezaka tsika izany satria hoe didy zany, fitsipiky zany, tokony tanterahany zany, dia manao asa soa tsika. Dia miezaka tsika miantra ny namana tsy manana, dia mamonjy ny namana na ny hafa ao amin'ny fahoriana. Ary sika malagasy dia malatra tokoa ny amin'izany ny fanotrona indrindra rehefa amin'ny hoe andro mahory. Ary mazana nefa ny vondentsika dia izao rehefa fantatsika ihany fa maratsy fihavanana. Ary fantatsika izany dia ne misy adidy tsy vita efa ray volana roa volana teoriana dia hoe ho avy ray toko mbola mangy ihany, ay fa akory toko, misy adidy tsy vita. Io no ny fihavanana, satria sarotra manimba fihavanana. Ary miaraka amin'izany reo koa itokisantsika fa tsy haningotra antsika fa hamarosoantsika koa ary rahatr' izay. Dia ahoana moa ny fananaran'i Jesosy? Raha izay tianareo ihany no tianareo, inona no valopity azonareo? Moa anaty any mpamorehetra azy hoe tsy mba manao toy izany koa va? Ary raha ny rahalahnareo ihany no arabainareo, zany hoe tiloranareo tanany havananareo, inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany? Moa anaty any jentilisa aza tsy mba manao toy izany ihany va? Zany hoe mitovy amin'ny jentilisa ihany ianareo izy. Sarotra izany. Ty toko fadimy io fantatsika loatra. Akoatra zany, teo isika tiako tokoa rehefa tia, fa pitsika hoe halako rehefa mangalay, mena ary tsika iteny azy, nefa izay ny tena amin'ny fotsika. Tiako rehefa tia, halako rehefa mangalay. Nataon'Andriamanitra amintsika dia izao, ary izay ny tsara ny enotsika, faly ao tompo fa tia ianao. Dia misaotra anao mamela ny heliko rehetra tokoa ianao, ninona ataoko teo anaty ianao na fahadisoana na tsy fetesa, mamindra fo amiko ianao, fa tsy mitahiry alahelo amiko ianao na mamaly ny ratsy izay nataoko. Dia misaotra ny tompo, aleloia ho ny sasany. Fa ny amin'io namako afa kosa, sarotra ny itiavana azy, ny havanana aminy. Sarotra raha ianao mamindra fo aminy fa tafahoatra loatra ny ratsy nataony tamiko. Sy tamin'ny hafa koa. Ka tsy mendrika ny tiavinao izy, tsy mendrika ny avelanao heloka izy. Raha tia azy ianao dia sao ny tiavo azy, kapo izy, asio izy, faizo izy, ataovy matsaro, mba tsy hosahany elingelina intsony na hiteny ratsy ny namana. Zany no ataontsika eo. Zany ny fihevitry ny fotsika, satria tsy manana ny fitiavany Kristy marina na kristianina azy, vitsy ny manana an'io. Tsy mbola voaombo marina ho aminy ny adama ela, anka amin'ny reharema ny atsara velatsy ny adama ela, any ivelany mpiatsara velatsy io Jesosy, ka mananatra izy. Aiza le fitiavanao marina, tifirany ty mananjamolony, misy ao tiamolony fanompony, lavitra inony fo io, io ngeny tokony ite, fa tsy hitapizo fa zavatra hafa pitako. Dia hono Jesosy, tiavany izy ao izy, fahavalonareo. Tiavany fahavalonareo, ary mivavao an'izay manenjika anareo. Na tio toko fadimy andeny fefatra amby efapolo zany. Fitiavana tsy misy ohatry zany, lehibe indrindra sady ambony. Ka ohatra ny hafahafa ihany tokoa amintsika zany, satria fantatsika fa raha vo izany miseho dia voatsara an'ilay tentsika, satria tsy vitatsika tokoa izy io araka ny voambara teo. Ka nahoana ny amin'izany, inona no antony no hoe mbola tiava fahavalonareo? Satria tsy tian'Andriamanitra hitahiry ota isika
esory aminareo ny otro-po foany lolo-po satria nataon'Andriamanitra ho tempolo ny fitiavany ny fotsika tsy tian'Andriamanitra isiariko ny fahotana eo masony sy ato anatsika dia araka ny teny Jesosy manao hoe sambatra ny madio am-po izy fa izy no ahita an'Andriamanitra. Ny madio am-po io dia izay manana ny fitiavan'Andriamanitra ho aminy. dia hoy ny soratra masina eo amin'izay madio no sehoinao fa madio ianao. Madio sy masina ny fon'Andriamanitra dia tiany raha mifoko ny fonao mba ho toy izany koa. Inona rehefa izany no tena marisy ny ota? Inona no marisy ny ota? Inona nandresen'Andriamanitra ny otantsika tompo? Dia tsika hoe ny famelan-keloka, fa tsy misy ny famelan-keloka raha tsy nisy ny fitiavana antsika izay. Ny fitiavana no marisy ny ota. dia hoy ny soratra masina ny fitiavana no manarona ny ota rehetra ho abonan toko 10 dia ny 12 dia raisin'ny apôstôly Petera any amin'ny Petera 1 toko 7 hoe ny fitiavana manarona fahotana maro izy. Inona ny hevitra izany? Tsy manavaka ota avela Andriamanitra satria tsy tia ny ota hitoetra eo imasina izy, ato amintsika izy ao amin'ny ankonana izy. Ho masina ho izy dia ho masina koa ianareo. Ary indrindra ny namanao raha nanota tagatsika koa mety manota dia ho faly venao raha ho ringana izy ho faty amin'ny fahotany. Zao mantsy fantatritsika tokoa indrindrandrindra amin'ny asa-pifoazana vakiana isaky ny anaony hoe asa sy fampaherezana ilay teny meny Jesosy ny mpianana raha laza izy hoe raisy ny fanahy masina ho izy na elokiza no avenanareo dia vaovelo zany na aniza kosa no tsy avenanareo dia tsy vaovelo zany. Ka aporisika atsika tsy amela heloka ave ny dikan'io tompo sanatria fa manambara fa very ny mpanota raha tsy mamela heloka azy izafy ianao. Ka afandray zany moa ianao eny to tsy miteny foana ny soratra masina hoe raha natsafanatitra ianao izy ka mahatsiaro fa misy rahalahinao mananala ilo aminao dinao no atao apetrao eo io izy lehibe amitro Andriamanitra ho izy ianao famela heloka na mangataka famelan-keloka ka renao kosa zany no niarany dia aza aminao hoe ahaka dia enao efa na zakazo aza velo ho faty ny mpanota sanatria zany fakapanahy no ataon'ny devoly ankahalo tsy tia zay izy zay ny fon'Andriamanitra. Ary mety misy tokoa olona zay tsy tianao asa zay antony fa ny an'i Jesosy dia zao ihany rehefa mitia izy dia tia fa tsy hoe tia satria na koa hoe tia rato. Zay no afantarana fa azy izafy ianao ary manana azy marina ato anatintsika satria tsy isika no mitia fa izy ato amintsika. Aonao hoe Paoly apôstôly nivokatra ny fanahy masina dia inona ny voalohany? Fitiavana izy. Atao tamana ao amin'ny fonao Jesosy lay ty dia sitrana amin'ny ratra rehetra, ny fatafitohinana rehetra, ny fankalana rehetra, ny asany maitsina rehetra ny fotsika avelao izy anjaka amin'ny mampanjaka ny fitiavana azy. Izy ary ny tiany tokoa ka ataony hoe sakaiza ary tiany vonjena eto ry havako. Tsara tsivona kely no amin'ny hoe vonjena, ina moa natao hoe vonjena dia ny olona zay trapavoazana izy. Trapavoazana lalina ka tsy afaka monjy ny tenany intsony izy. Tahaka an'ireo olona tamin'ny Makedonia zay niseho tamin'ny fahitana naseho ny tompo tamin'ny fahitana tamin'ny Paoly dia ao no moa ilay teny malaza zay nampianarana antsika tamin'ny sikolelady rehefa mitsangana ireo lehilahy maka aty Makedonia ary vonjeo izay. Fa raha ianao no tsy tonga zany maty izy zay lehibe tsy voavonjy. Inona no tena mahavony olona tokoa ilany famonjena? Raha fitiny izy dia hoe satria maro miadina, adi-piainana, fahasairanana, fivelomana, niarovany ainy raha teo koa dia niady raha teo ny amin'ny ota ny fanangolen'ny devoly mampahory ary indrindra ao anatin'izany raha mitolona irery izy na mitondra ny entany rery izy tsy misy namana izy, tsy misy pia izy, tsy mahita famorampo izy dia miadiady sarotra indrindra zany, sarotra indrindra zany. Raha no mahatonga ten'Andriamanitra dia milaza hoe zay nataonareo tamin'ireny rahalahy kely indrindra ireny le tahakany hoe
na ataky renireny nataonareo mamiko tokoa mahatonga ny Jakoba apôstôly ilatrany hoe zao ny favahana madio sy ankasitran'Andriamanitra dia ny mamangy ny mpitondra-tena sy ny tiamboty reny le irery reny. Kanefa na misy ao trano manana ny ankonany ao aza na anaty fikambana anaty fiangonana matsiaro rery rehefa tafasaraka amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Any amin'ny tany mandroso nalazaina hoe mandroso atao hoe ara-teknôlôjia na araka-reny zany dia ity indrindra toy hoe maharery ny olony ity satria na ny manjaka amin'ny tiren-tany reny mazana dia ny fitiavana ny tena fitiavatena dia samy olo koa azy ny olona ary dia araky ny fitenitsika malagasy hoe amin'ireny zany dia zafady le fiteny hoe zay be ny basy fa raha vo tsy manana eo ndray tsy manam-bola ary ny olona dia tena ady amin'ny fiainana tokoa zany. Dia mampatsiaro ny atao hoe fomba fiteny fa milalao ankizy aonao firazana azy zay mahery voanjo manga ho izy fa zay osa tanala. Ka io raha ny marina moa satria misy mpianatra amintsika eto dia io ilay teoria n'ilay tiariko izy nanana ny lazany tokoa le hoe Charles Darwin zay nilaza io fa tia fiainany tenga io izy tsy dia ady ka zay manan-kevy no maharesy dia ny tena nasehony moa hoe reo biby dia matoa misy biby vizay resy nangezabe tahaka an'le hoe dinosaure reny fantatritsika zany dia satria nisy nahery no izy ka zay mahery ihany no tafatoetra zany menana ny amin'izy io ary zany natao hoe kapitalisme libéral oloko azy samy manao ny vetiny asakasaka zay tsy mahavita fa tsisy fitiavana olona tahaka reny mila ny fitiavana dia toy miondro tokoa izy tsisy pia mila vonjy mila ny Jesosy izy dia soa fanoteniny tombo ary mampianatra atsika ny ohatra zay hitarafana azy ao nao i Jesosy zany mpiandry tsara ny mpiandry tsara manotra ny ainy amonjy ny ondry ary amin'ny mpanota zay toa hoe miady iolakolaka tsy manam-pitsarana ao anatin'ny fahotana voafatotsy ny gadra ny fahotana sy ny asan'ny maizina ny asan'ny devoly dia ao nao hoe ny tompo raha velona koa Jehova dia tsy sitrako ny hafatesany ratsy fanahy fa ny alany ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy. Dia nay mantsika dia miampitrehitra koa hoe olona mpanao ratsy dia to ambininy izy araky ny teny mpanao salamy dia saky sy afaka ho izy hoe rehefa zany dia adapy koa ny tenin'Andriamanitra io aoko zay io fa ny manao ratsy ary ny to mahavoko koa izy ity sanatry zany fa anarin'Andriamanitra izy dia meno fotoana izy dia amin'ny alalako sy amin'ny alalanao koa no azon'ny famindram-po ary zany miantony toerana masina tahaka izao raha milaza hoe mivavaka ao amin'ny firenena dia manomboka amin'ny ankonanao manomboka amin'ny mpiaramonina aminao manomboka amin'ny namanao koa zany dia mireny olondray misehon'i Jesosy tokoa fa mahery ny tanany ary tsy foy dia afaka mamonjy azy tokoa izy no ny herin'ny fitiavan'Andriamanitra. Ahoana ny amin'ny fitiavan'i Jesosy raha faranantsika zao dinidinika fampiorenana zao. Jesosy Kristy manotra ny ainy amonjy antsika dia ataony hoe sakaizantsika dia ina no nataony tokoa telo lehibe mifameno ny asa-panavotana nanaovany sorona ny ainy mba afaka atsika amin'ny fitsaran'Andriamanitra noho ny ota eo raha teo ny fitalaony zay aritraina azy ary mbola ifonana ho antsika sisy lo ny vava tsika no ny fahalemetsika mandraka kehitriny zany eno atreny rainy masina ary ny fantelo zay tena tanjona kendreny dia nananatsika firaisanaina velona amin'Andriamanitra ray ho vita fihavanana aminy tokoa ka ho zanak'Andriamanitra tokoa dia araky ny tenin'ny tombo hoe tsy ataoko hoe mpanompo itsononareo fa ny mpanompo tsy malala zay atao amin'ny tompony izy fa ataoko hoe sakaiza ianareo akaiky ny fon'Andriamanitra zany tian'Andriamanitra zany ary tiany ary ankasitrahany ary mahatamana azy izy eo akaikiny satria zay rehetra rekito amin'ny raiko izy nambarako taminareo tsy olona ivelany tsy vahiny dia ahoana ianao ny mbola tsy ho tia ahoana anao ny tsy ino ny fitiavan'Andriamanitra na ny fitiavana ianao ary amin'ny alalany fitiavana ianao ny tiavanao koa ny olona rehetra ny soratra masina fehitsika zao dinidinika izao toky lehibe nomeny ten'Andriamanitra atsika ry avako tamin'ity andro ity dia Andriamanitra tika tsy mahafoy na mahasaraka antsika noho ny halehibe ny fitiavana antsika zay no hoe ny fahalehibiazan'Andriamanitra misy eo amin'ny fitiavana
dia amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao sy ny asa sy fampahirazana mbola atao dia tonga manatona antsika amin'ny fitiavana izy, satria vonina ny mbola itiantsika ary milaza tokoa hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Izany lazan'izany Jesosy ary manondro ny asa-panavotana izay nataony tany Kalvari ary ny fidianany asenao ary mbola hifidianany koa imatren'ny rainy. Ankehitriny tsy miovy io fitiavana io dia manentana antsika izy hoe raiso ato dia antsoy aho izy mba ho vonjena amin'inona, vonjena amin'ny tsy anarako fitiavana azy, vonjena ny fahajambako tsy mahalala, zany hoe fitiavana Andriamanitra izany, na koa tsy te hahalala fa tsy hoe Andriamanitra mamelona ny kiboko, manahirany zany. Natao hoe sakaiza, natao hoe zanaka rava ny hevitra rehetra izay mampanelanerana taminy, ka tsy misy isalasalako amin'ny fahatokina azy. Ho ahy io teny io hoe tia izy dia mampianatra koa ity, mba hatoky azy zany amin'izany rehetra zany. Ka ninninona aty na onjam-piainana mahery fiavy na fahoriana midona dia tsy tratry ny fahakiviana. Teny ho asy ianao izay mbola jamba tokoa tsy mety amin'ny fitiavan'Andriamanitra, nefa efa eto amintsika izy voninahindray ny fahajambana, ny entantsika, ny aditsika mba azoko mandray azy fitiavana ary koa mivelona ary amin'ny fitiavana. Arak'izay tsarovy havako, raha lehibe ny fahorianao dia lehibe lavitra ny fitiavan'Andriamanitra anao, ka tsy masakana azy tsy hamonjenao indrindra amin'ity andro ity. Raha mahatsiaro anao fa be ny fahatsoanao tao imasony dia fantaro fa mihoatra lavitra ny fahasoavan'Andriamanitra izay mamela eriko anao, hamela dia hamela izy, tsy ianao an'ny ory fa ny fon'Andriamanitra ny maratra amin'ny eriko izay tehirizina. Raha mavesatra ny entanao ary mafy ny adinao, tsaro fa lehibe lavitra ny heriny sy ny fahefany, hanomeanao fitsarana amin'ny teny hoe fiadanana ho aminao. Ary raha misy tokoa ny ratraponao sy ny tebotebonao ny antony maro samihafa dia tsotra ny teniny matokia sitrana amin'ny rofonao. Aza ferana ry havako ny asan'ny Tompo, aza ferana amin'ny tsy finoantsika, aza ferana amin'ny tsy fananantsika fitiavana. Avelao izy ampiseho ampy aminao amin'ity andro ity fa lehibe indrindra tokoa izy, tsy han'ny fisainana na hoe mahery fotsiny amin'ny atao araky ny teniny amin'ny Jeremia 4:7, fa lehibe indrindra amin'ny fitiavana. Dia izay hitiavany hitiavana ianao, ka hitenenany tokoa amin'ity andro ity ary ananterany ao amin'ny fontsika voarakitra voasoratra hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Iza ny sakaizany? Iza ny nataony sakaizany? Zaho, ianao, mahereza, matoky ho voninahitry ny anarany. Vavaka isika. Zaotra anao Andriamanitra, lehibe tsy tratra ny saina, zany mandriamanitra anao fa tahaka ny avon'ny lanitra sy ny tany, ho avy ny sainanao ary indrindra ny fitiavanao. Zaotranao zay tamin'ity andro ity amin'ny famangina masina izay nataonao tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ary hijoroanao eto ampovoan'ny olonao. Izaho ny Andriamanitrareo ary nareo oloko. Dia manaiky izay Tompo olonao ondro sy andronao, ahianao karakarainao diovinao, afahanao migatra sy ny fatorana, sitranao amin'ny rosy ny aretina rehetra, ny ratram-piainana rehetra, mba hanananao hanana ny fonao izay ty. Dia esoro ny fo vato, ny fo lentika, ny fo fenoaizina, atao fo vaovao, ho fo torotoro, ho fo nofo, ka ny fanahy masina, ny fanahy fitiavanao Andriamanitra ianao Jesosy, no ka hitoetra anzaka hanapaka ao amin'ny fiainanay ary hampanapaka ny fitiavanao, fa ny fitiavana ho lehibe indrindra ho voninahitr'Andriamanitra. Amen.